ry malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina. Amen. Sotranao zay raha eo no ny andro alahady 2 Aogositra, alahady fahafolo manaraka ny tinité, alahady ankalazana anao no ny amin'ny alahady ny homonerie national zay tserovana ireo olona zay nandraikitra ny homonerie national manerana ny nosy. Dia miteneny anao tompo ako fombanao no mangitahitanao ny fananay. Sotra Jesosy teny tomponofo. Amen. Ny Efesianina 4:1 raisina eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 20 no anjara amifinaina ho atsika. Efesianina 4:1 5:20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mifahara sy ny fahamarinana valanareo tafira ny fiarovatratra aka ho fahavonona mpanava ny filazantsara ny fihavanana amin'ny tomponareo ary fanampiny zany rehetra zany tano ny finoana ho ampinga zay azonareo amony zanatsipika amin'ny rehetra zay rehefa nilay ratsy araisy ny famonjena ny fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary vavah mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ary ako omena ny lobava amin'ny fahasahiana ampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara iraka migadra noho izany aho mba hiteny amin'ny fahasahiana toy izay mety ho teneniko. Ray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Fangatahana ho an'ny olona masina rehetra. Fangatahana ho an'ny olona masina rehetra. Ny atao hoe homonerie national ry havana dia misahana ireo toerana na olona zay tsy azo anorena fiangonana kanefa mila hanambarana ny filazantsara. Ohatra any amin'ny hôpitaly, any amin'ny fonja, any amin'ny topy miaramila, any an-tsekoly, any amin'ny sehatra rehetra zay tsy azo anorenana fiangonana na tsy afaka anorenana fiangonana nefa misy olona tokony hitoriana filazantsara any. Izay natao hoe homonerie. Dia zay raha miteny hafa fitoriana filazantsara any amin'ny zay any ivelany fiangonana sy ireo olona zay atao hoe anjoromala na olona ahitika na tsy everana. Izy mijerany ireny so ihany fa misy ny asan'ny homonerie zay sahan'ny fiangonana zay miasa ho an'ny olona mila fonja. Ka mba azonao miaritra zany toe-javatra zany dia manakambara amintsika ty Efesianina 4:1 5:20 ka hatramin'ny 20 misy fitaova-piadiana maromaro eto zay ahafahanao miaritra zany fa ny anankiray amin'ireny no ndeha asongatsika teny ampinga. Ny ampinga dia fiarovana. Ny ampinga dia fiarovana. Koa mila manana fiarovantsika amin'ny sehatra zay andehanantsika miasa tahak'izany. Ny fiarovana ao antsika dia ny finoana. Aokantsika tena hiazona tsara amin'ny finoana, aoka hitoetra tsara amin'ny finoana satria ny tena ampinga fiarovana amintsika dia tsy misy afa-tsy Jehovah ihany. Jehovah mantsy no fiarovana mafy ho antsika. Zay ny voalaza amin'ny Salamo 120. Jehovah no fiarovana mafy ho an'eko. Tapany faharoa amin'ny tapany voalohany. Jehovah no fahazavako sy famonjena iza no atahoako. Jehovah no fiarovana mafy ho an'eko. Iza no ankovitako. Jehovah no fiarovana mafy. Mbola lazainy koa zany eo amin'ny Salamo 120 dia tena manao hoe ny mitoetra ao amin'ny fireny avondrina dia monina ao ambaliko ny alok'isoa. Izao ilazan'i Jehovah hoe fiarovako ianao sy batery fiarovana ary Andriamanitra mitikoko. Izao ilazan'i Jehovah hoe fiarovako sy batery fiarovana ho azy ary Andriamanitra no mitikoko. Ary zay mipetraka ao amin'ny avondrina dia manana ny fiarovana amin'ny mialaka ao amin'ny alokitsika. Miavana malala aiza no irenao tsy misy izy afa-tsy amin'Andriamanitra iray. Izy manana ny fahefana hita anandanitra tsika tany
izy manana fahefana hita maso sy ny tsy hita maso, kokotsika hiazona zany fotoana zany ary tsy ala amin'izany fa zany no fiarovana ho antsika, zany no andesentsika. Ndraindray Andriamanitra minazy hoe fiarovana avo antsika, ndraindray koa izy minazy hoe izy miherintsika, ary ndraindray koa lazany ny tenany hoe izy mihitsy ny famonjenantsika. Kokotsika tika azy, maka tsy ekeka azy, satria tsy zao hita amin'ny masontsika zao manapaka an'izao rehetra ao, fa ilay Andriamanitra tompony izao rehetra ao, sy mpanapaka an'izao rehetra ao, ilay hatraitray ao manak'izay. Amen. Dia raha sy misaotra anao tsara io fa tsy misy fiarovana hafa sy famonjena ary hafa azoana famonjena sy fiarovana afa-tsy ianao ihany Jehovan'Andriamanitra io. Efa nasianao zany tamin'ny nahatongavan'ilay zanako atokana tetỳ amin'ity zao tontolo zao ity, sy nandesiny fahoriana rehetra, nandesiny fahotany rehetra, nandesiny faharatsiana rehetra. Ataovy mialako amin'izay tokony sy tsy mitsaraka aminy. Izy raha teo tokoa efa tonga ny zanak'Andriamanitra handava ny asan'ilay ratsy rehetra. Isitrakay ny ary mivavaka hoe rainay izay an-danitra, masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sikaponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menay miny anina sazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana izy enoka taminay. Izao mitondra anay fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao tsotra amin'izao. Fiadanana ho anay ho an'ny ralasy anabavy ary fitiavana ambany finoana n'Andriamanitra iray sy Jesu Kristy tompo ilay tsy miova malotra anio ary manak'izay. Fa samina aneo amin'izay rehetra tian'i Jesu Kristy tompontsika, izay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levo. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.